voalohany indrindra aloha teny amin'ny grande braderie efa ela kely zay no ahitana ny Master Remo dia tsy fantatro ohatran'ny avy hatrany dia nanana fatokisana izay hoy le mpiasana indray tao koa nafinaritra be satria tena nazava be daholo ny zatra nyteneny izy raha teo hafa kely ny fandraisana dia tsy nisalasala izay ny anatiny dia nanao ny premier versement nandeha teny ny fotoana moa dia soran'Andriamanitra fa vita hatramin'ny farany dossier. Ny tena nafinaritra zany dia nenay aloha zany terrain plat daholo ny azonay dia efa nahazo telo zay teny Ameritsatotsika dia iray teo Matondrabavy dia ny tena nafinaritra ihany koa tonga dia mahazo lalana daholo ny terrain rehetra zany tsisy manahirana intsony ao aoriana dia avy hatrany tonga dia manorina dia izay ny tena nafinaritra. Tena faly satria mba mahatsiaro hoe efa tena tompony amin'izay dia izay ny tena mahafinaritra. Voalohany aloha zany le teny Ameritsatotsika moa telo ny azonay teny dia mba hoenan'ny ankizy zany mba misy homanany amin'ny hoaviny rehetra dia anjakany iny fa ty iray farany eo Ambaton'ny Ravavy ty no anay mivady mba ataonay naovanay trano kely mba hoe fakana aina rehefa weekend sy rehefa mba te lamindamina amin'ny miala amin'ny rotorotom-piainana. Hoanareo izay mikasa hividy tany zany dia aza misalasala manatina Master Remo fa voalohany indrindra manana fatokisana tanteraka Master Remo zahay satria ianao koa tsy lany fotoana makeny amin'ny domaine na ny enregistrement sy ny sisa fa zareo daholo mikarakara azy dia tsy vitan'izany tena manamora fiainana ilay facilité de paiement mandritra ny 12 volana dia mahafinaritra daholo ny mpiara-miasa fa aza misalasala manatona ny zareo ao afaka tanteraka ianareo.